misaotranao jeso malalo satria zao fotoana mamizao ianarana. Mbola faly manolotra ny fiarabana ho amintsika tsiraray avy indray izay mpanaraka n'izao fandaharana famitianantsika ny lesona sy fianarana ny soratra masina izao. Isaorana manokana ianareo izay manaraka tsy tapaka Andriamanitra ny ampitombo ny fitahiana sy ny fanomezam-pahasoavana indrindra eo amin'ny fahalalana ny soratra masina mandritra izany fotoana fianarantsika izany. Ny lohateny izay horesantsika amin'ny kilasin'ny lehibe manokana izany dia le hoe hahariary ny filalaovanangatra na ny antsointsika amin'ny teny vahiny hoe spiritisme. Ary amin'izao fotoana iainantsika izao dia efa mahazo aina izany filalaovanangatra izany. Mialoha ny idirantsika lalandalina kokoa anatin'izay loha hevitra izay dia manasanao hanondrika ny lohanao hivavaka isika. Andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay ny an-danitro, misaotranao izahay satria mbola tombontsoanay ny miaino ny hafatra avy amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka ny famindramponao izahay satria tsy tanteraka eo anatrehanao ary sokafy ny sainay mba ahafahanay mandray amin'ny fahafenony izany hafatra avy amin'ny teninao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ampatsiahivina mandrakarivotsika fa mbola ao anatin'ilay fifanandrinana izay misy eo amin'ny Satana sy eo amin'ny Kristy. Ary ivony izany fifanandrinana izany dia ny vahoakan'Andriamanitra izay enjehan'ny Satana amin'ny fomba rehetra ary ataon'ny Satana mihitsy izay ahafahan'ny vahoakan'Andriamanitra indrindra ireo vahoaka sisa mba ho latsaka ao anatin'ny fitaka amin'izao andro farana izao. Iresaka ny anankiray amin'izany fitaka izantsika dia ny filalaovanangatra ary iresaka momba ny maty ihany koa isika. Azadino fa Andriamanitra tany amin'ny testamenta taloha dia efa nanome baiko ny fiangonana ao amin'ny Deuteronomia 20 ny 1:1 ka hatramin'ny 1:7 fa tsy ankasitran'Andriamanitra mihitsy izany atao hoe filalaovanangatra izany na manontany amin'ireo mpanao sikidy, ireo izay milaza azy mitsindrin-javatra ny endrika fanandrona rehetra na dia hatramin'ny orazana sy ny fanaovana famadihana tafiditra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Satria na ny antony ao ambadika ireo fitaka ireo izany dia Satana. Raha mamakytsika ao amin'ny Korintiana 2:1-4 dia hitantsika ao fa Satana zany dia mamitaka, zany hoe miseho amin'ny alalan'ny endriky ny anjely mazava izy, kanefa ao ambadika ao dia Satana izay mamitaka no mitarika ny olona amin'ny fampianaran-diso. Ka andeha raha ho jerentsika ny amin'ny hoe manahoana moa zany ny endrika isehon'izany fitaka izay ataon'ny Satana zany amin'izao andro farany izao. Ny fitaka voalohany zany izay hitantsika aloha zany dia amin'ny alalan'ny sikidy, amin'ny alalan'ny fanandrona. Misy anarany maro le izy arakaraka ny fatra izay misy atsika. Misy ohatra hoe dadarabe ny antson'ny olona azy, misy ihany koa ohatra hoe kokolampy ho an'ireo izay any amin'ny faritra atsimo, dia misy famisaviana sy ny sisa. Zany hoe rehefa mifandray amin'ny maty dia izay natao hoe filalaovana angatra. Ary amin'ny alalan'io zany Satana no mitarika ny olona eo amin'ny fandikanany didin'Andriamanitra. Rehefa latsaka ao anatin'ny fahoriana ny olona ka mitady famonjena dia taritan'ny Satana iresaka amin'ny alalan'ireo olona ireo mba hitady vahaolana eo amin'ny fiainana. Kanefa ny tandremo fa misy fitaka ao ambadika izany. Inona moa no mety voka-dratsy ateraky ny fidirana ao anatin'izany fanompoan-tsampy izay ataon'ny Satana zany? Voalohany indrindra aloha dia latsaka ao anatin'ny fanompoan-tsampy, zany hoe lasa manompo Andriamanitra hafa. Azadino fa izay no zavatra tadiavin'ny Satana, le hoe izy ivavahana sy tompoina. Ny anankiray faharoa dia latsaka ao anatin'ny fahadisom-panantenana. Betsaka ireo olona izay manana aretina, manana olana izay tonga makany amin'ireo karazan'olona ireo, kanefa diso fanantenana satria tsy misy vahaolana azo tsapaitana. Mety ho sitrana ny olona kanefa miverina marary indray, na ihany koa vao maika latsaka ao anatin'ny aretina. Ny anankiray fahatelo dia mitarika ao amin'ny fahaverezana ny fanaovana izany.
izany hoe rehefa natolotra ho an'ny satana zany a ny zavatra rehetra zay ananantsika tandremo fa misy takalony a ny zavatra zay atao rehefa manao fifanarana amin'ny satana dia latsaka ao anatin'ny fahaverezana. Inona ary zany ny zavatra tokony ataontsika? Ilayntsika zany ny mahafantatra marina ny atao hoe maty. Raha araka ny voalazan'ny baiboly a dia mifanohitra amin'ny fiainana ny fahafatesana. Ny fiainana zany dia raha mamaky tsika eo amin'ny Genesis 2 ny fomba zay namoronan'Andriamanitra antsika olombelona dia vovotany miampy fofinain'i Jehova, dia izay natao hoe fiainana. Izay no mahatonga antsika mbola afaka miaina amin'izao fotoana izao. Fa ny fahafatesana kosa zany dia izao, ny vovotany dia rehefa miala ny fofinain'i Jehova dia maty ny olona anankiray. Zany hoe maty izy ao amin'ny toerana misy azy, tsy makaiza. Ny fanainy zany na ny fofinainy zany izay nomeny Jehova azy dia miverina any amin'ny Jehova, fa ny vatana dia mijanona ao am-pasana. Ao amin'ny testamenta vaovao rehefa nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty Jesosy ao amin'ny Jaona 1:40 dia nolazainy Jesosy mihitsy fa matory Lazarosy. Zany hoe hoariny Jesosy ho tahaka ny torimaso ny fahafatesana. Zany hoe ny olona rehefa matory tsy mahatsiaro ninona, fa rehefa tonga ny fotoana dia mifoy ihany izy. Dia tahaka zany ihany koa zany ny fahafatesana. Zany hoe ny olona anankiray rehefa maty dia mijanona ao am-pasana ny vatany mangatsiaka ary levona. Rehefa tonga ny fotoana andro dia averin'Andriamanitra ny fofinaina, dia atsangana indray izy eo anatrehan'ny fitsaran'Andriamanitra na andova ny fiainana mandrakizay. Izay zany ny ilayntsika ny mahafantatra ny toetry ny maty. Dia ahoana ary ny ahafahantsika miala amin'ireo fitaka izay ataon'ny satana amin'izao andro farany izao? Ny anankiray voalohany aza mety ho fitan'ny satana hoe andaontsika andeha hoatsy. Indrindray misy olona manoranao hoe andaontsika andeha hoatsy fa atsy misy pahita, misy mpanandro afaka manasitrana, afaka miantso ery ambonin'ny herin'olombelona manasitrana, aza makany. Indraindray efa latsaka ao anatin'ny aretina izay tena hoe tsy mahita vahaolana intsony ny olona, dia eo satana ny makafanahy azy hoe afaka manasitrana. Aza manaiky ho fitan'ny satana amin'ny alalan'izany. Ny anankiray faharoa aza mety fitana amin'ny alalan'ireo fahagagana. Indraindray satana zany manao fahagagana eo anatrehan'ny olona, io fa nitsangana, io fa tena nandeha. Tadio fa tahaka izany na mitany satana ny Eva tany amin'ny Saedena, lazainy fa hoe tsy mety maty ny olona. Dia io ihany koa zany fa mamitaka amin'ny alalan'ny famantarana satana. Dia iny tokoa tsika fa roboka misy dokam-barotra maro hoe sitrany ianao rehefa tonga aty zao, aza manaiky ho fitana fa ho ambadika ireny fanasitranana izay to miseho amin'ny endrika mahagaga, dia ao ambadika izany satana. Ary izay le voalazan'ny Apokalipsy 3:7 manao hoe hanao famantarana lehibe izy ary ampidina afo avy any an-danitra mihitsy. Zany zany ny filalaovanangatra miariary, efa tsy miafina eo anatrehan'ny olona intsony izy, fa tonga dia miseho vatana eo anatrehantsika mihitsy izy. Ary ny anankiray aoka zany tsy ho voafitakontsika amin'ny fiavian'i Kristy santo, satria mifandray amin'izany ihany koa ny filalaovanangatra. Zany hoe satana miseho amin'ny endrika Kristy kanefa ao ambadika ao dia mbola izy ihany, mbola i satana ihany. Izay zany ny fitaka izay ataon'ny satana tsy tokony ho alatsaka atsika, fa ny zavatra tokony ataontsika zany dia mifikitra amin'ny teny fikasana izay nomeny Jesosy hoe izaho ny fananganana ny maty sy fiainana. Jaona 1:15 izay mino ahy na dia maty aza dia mbola ho velona indray hozy Jesosy, ary izay velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ilayntsika ny mifikitra amin'izany teny fikasana izany. Aza matahotra ny fahafatesana, na dia efa homba vahoana ny fahafatesana noho ny aretina aza isika, rehefa mifikitra amin'i Jesosy tsika, tafaray amin'i Jesosy tsika, dia omeny Jesosy atsika ilay teny fikasana hoe izany fananganana ny maty sy fiainana. Izay mino ahy na dia maty aza dia mbola ho velona indray. Ary manolora tena ho an'i Jesosy raha mbola tsy nanolo tena ho azy ianao, satria ao amin'i Jesosy no misy ny fiainana mandrakizay. Ndeha hivavaka isika. Andriamanitra lehibe sy masina indrindra izay ny an-danitra, misaotra anao zay ny amin'ny fanehoanao anay izany fitaka izay ataon'ny satana izany. Mangataka aminao zay mindra fo aminay, ary mety izy ianao hitarika anay mba tsy ho latsaka amin'ny fandrika izay avelarin'ny satana amin'ny alalan'ireo famantarana
sy amin'ny alalan'ireo karazana fitaka amin'ny alalan'ny filalaovanangatra samihafa. Ianao tompo no iankofanay sy tomponay ary ianao no anoloranay ny tenanay. Dia apetraka eo am-piaratananao zany vavaka izany tononay sangatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mankasitraka antsika nanaraka izany famitinana izany hatramin'ny farany Andriamanitra hitahiry antsika ao amin'ny firaisana ao amin'ny Kristy mba rehefa tonga izy dia mba isandreo izay atsangana araka ny teny fikasana izay novakitsika teo. Dia manao mandra-peona vetivety amintsika indray tompo.